Madagasikara miroso amin'ny fahavitantena ara-tsakafo ilaina sy zava-dehibe ny fidinana ifotony eny amin'ireo tantsapamokatra. Ny herinandro lasa teo ary dia nisy izay fidinana ifotony nataon'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ratoa Suzelin sy ireo delegasion notarina tany amin'ny commune ambanivohitra Ambondromisitra, distrikta Ambatofinandrahana, faritra Amondromania. Tafiditra indrindra amin'ny fanatanterahana ny fijerenany mahaolona ny fifanankarozana amin'ny vatana ifotony nataony teny anivon'ireo tantsapamokatra. Ny ao amin'ny vatana tamin'ireo mpamboly hazo mpitsitraka avy amin'ny fandarana PLU andiany fahenina izay navita fambolekazo tamina velaran-tany 500 hektara tao amin'ny commune ambanivohitra Soavina. Teo ihany koa ireo mpanao asa tanana maro miaro ny voly hazo amin'ny afo. Isika mpiara-miasa ianareo tantsaha tokolasy tombokovavy. Raha ny marina tsy vonany anao kabary fa ny tena nahatongavako eto dia ianao nareo tantsaha. Inona ny tena tombontsoa hitanareo azonareo tamin'ity tetikasa ity? Miteraka vokatsoa ireo mpisitraka ny fisian'ny fandaran'asa PLU andiany fahenina satria miaro amin'ny fikaondrikan'ny nofotany ary ihany koa miaro ny lemaka hoenty mamokatra izany araka ny tenin'ireo mpisitraka. Faly anay fa mahafinaritra ny tombontsoa azonay aminareo. Taorian'izay dia nisy ny fijidiana asa sekoly famokarana masomboly fototra Voanjodonga izay itoana ny tetikasa Purpa, fiara-miasa ihany koa amin'ny Fofifa. Manodidina ny 500 kilao ny vokatra ny angana ho masomboly fototra izay naparika ny tetikasa Purpa tao amin'ny distrika roa tao amin'ny faritra Amoromania izay ahitana mpisitraka miisa 20, isan'izany ny fikambanana Motso. Voanjo isan'ny sangany eto Madagasikara ny Voanjodonga ary ambony tamenaka indrindra no sady mbola ahitana lalam-barotra betsaka. Ambony ny filanaka ho amafisina amin'ny famokarana izany hoy Andriamatoa Minisitra satria masomboly tsara kalitao, voamarina sy voafantina, antoka mahatsara ny vokatra. Nitoy ny fiaonana tamin'ireo mpamokatra masomboly vary manga fototra izay toana ny fandaran'asa defi fiara-miasa amin'ny Fofifa. Tokantrano miisa 520 eo ireo mpisitraka ao Ambatolahy, commune ambanivohitra Soavina ny atsara ny vokatra satria ny tomboavo roa eny noho ny fahazona fampiofanana ara-teknika tamin'ny fambolena vary teknika papri. Manamafy ihany koa ireo mpisitraka fa noho ny fisian'ny toho-drano izay manondraka tanim-bary 570 hektara dia ampitsara ny rano hoenty mamokatra. Ny tombontsoa azonay zany efa nampiasa amin'ilay volovary papri dia tena hitanay ny tombontsoa azonay ary ny tahambokatra avo roa heny ny vokabary izay nataonay teo aloha tamin'ny volonentin-drazana. Ny defi zany dia tena nitondra vokatsoa teo amin'ny fiainanay satria ny resaka sakafo dia hita fa ampy tsara, afaka mivarotra zahay ny ambim-bava, afaka mampiditra atsopotra ihany koa. Dia eo ihany koa moa zany ny foto-dravisasa izay efa nataony dia mbola ao koa ny famboleka sy ny namany izay mikarakaray taminay. Teknika moa efa azonay dia afa-po zahay anefa na dia izany aza dia mbola mitady fiaraha-miasa zahay. Isaoranay ihany koa ny ministra izay tonga taty toerana nitsidika ifotony anay dia misaotra betsaka zahay tamin'ny fahatongavany fa nahafa-po anay ny fitsidihana izay nataony. Ny hetaheta rehetra izay nangatahinay izy ary nahafa-po ny valiteny izay nomeny anay ka magnataina zahay ny tohana izay mbola homeny anay manaraka. Nofaranana tamin'ny fanokafana ny herinandro ny fiara-mientana ho amin'ny fikojakojana ny lakan-drano sy ny fambolem-bary voly avitra sy taona 2024 ho an'ny faritra Amoromania ny fitsidiana ifotony notarina Andriamatoa Minisitra tamin'ny herinandro lasa teo. Tika tsara fa ray volana 4 taoriana no nanomboantsika ny tany Marovoa izay anisan'ny solon'ny Madagasikara dia aty amin'ny faritra Amoromania indray izany no fototsika nanaovana ny herinandro ny fikojakojana ny lakan-drano sy ny voly avitra. Ny antony izany dia tsy ity faritry Amoromania ity ary indrindra aty amin'ny distrikta Ambatofinandrahana, amin'ny commune Ambondromisitra, Soavina sy Ambatofinandrahana dia anisany solitra izay mamatsy ny faritra Amoromania, faritra Vakinankaratra ary ny faritra Matsiatra.
fa tsy vitany hoe taty nanaovana n'ilay hetsika fa misy ihany koa ny fidinana fotony anjerena an'ireo fototra an'ireo tetikasa ministera fampiasana fa tsy teny zany tsika ny ataon'ny programme lutte interrogive tany amin'ny vatotokana tany Antsahakely. Teo ihany koa fijerena an'ireo fambolena masombolo fototra izay arahana amin'ny FOFIFA amin'ny alalan'ny tetikasa groupe. Zava-dehibe ny nionana tamin'ny tantsah satria nafana nieno an'ny olana an zareo dia afatsika ihany koa mijery an'izay vahaolana sy ny tansoratra izay araka ny toromarika ny zoan'ny repoblika. Miaino sy mamany olana ny eny fotony tokoa raha ny dinika ny fanaovana ka tsy ho ela dia hojerena daholo ny etaetan'ireo tantsaha indrindra ho fanamorana ny fisitrahan'ny mpamokatra sy ny vondron'ny mpamokatra ny tolotra raha-mpamokarana ilainy mba ahafahan'izy ireo mampitombo sy manatsara ny vokatra sy ny fidiram-bolany.